Faly miarabantsika tsirairavindray tratra ity alarobia maraina fa 4 volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeniny izao maraina izao indray afana mandray ny teniny alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Anay tsara anjisan-danitra mbola vilopitsoranao zahay ny amin'ny tombonandro izay omenao anay, misaotra ihany koa ny amin'ny fiarovanao, ny fitantananao, ny valim-bavaka izay atolotra ao anay tsirairay avy ary ny fitsinjovanao indrindra na dia mbola tsy mitonona zavatra ny vavanay, ny molinay, ianao kosa dia efa manomana zavatra tsara ho anay. Andray ny teninao izahay dia mety izaynao hiasa ao anatinay tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mitaky asa ny fahalalahana. Ny teny izay nandaisana an'izany dia ao amin'ny Ezra 7:9 manao hoe io Ezra io dia mpanorandalàna sady nahay ny lalàn'i Mosesy izay efa nomeny Jehovah Andriamanitry ny Israely. Amen. 4 taona mahery no lasa hatramin'ny nanomanan'i Ezra ny fony hianatra ny lalàn'i Jehovah ka hankatoy izany. Na izany aza nefa dia tsy nampihena ny hery avy tamin'ilay ohatra naseho any teo amin'ny fiainam-bavaka izany fotoana izany. Ny tantaram-piainany voatokana ho an'Andriamanitra dia niteraka faniriana tao am-pon'ny mpino maro izay namakivaky ny taonjato ny fandimby hampiomana ny fony, hianatra ny lalàn'i Jehovah ka hankatoan'izany. Masina sady tsara ireo antony izay nampirehatra ny fony Ezra, nampiseho fitiavana lalina ny fanahy tamin'izay rehetra nataony izy, ny fangorahampo sy ny fitiavana naseho any tamin'ireo nanota ny sitrapo na tsy fanahiniana dia tokony hanome lesona koa an'ireo izay mitady hanao fanavaozana. Tsy azo alefanina na koa hampitomboina ny lalàn'Andriamanitra. Arak'izay maha izy azy ihany no hijanonany ho izy masina, marina, tsara sy tanteraka ho azy lalandava izy ary hijanona ho izany toa mandrakizay. Tokony hiomana amin'ilay oram-baratra efa madiva isafoka sy hanapoka azy amin'ny fomba mahatsiravina ny kristianina ary amin'izany fiomanan'izany dia ilaina ny fandinihana lalina ny ten'Andriamanitra sy ny fiainana mifanaraka amin'ny fitsipiny, mitaky zavatra hafa noho ny fivavahana ny foronon'ny saina natao tamin'ny teny sy ny fombafomba fotsiny izay tsy misy fahamarinana izay fiafarana mahatahotra ho an'ny mandrakizay. Raha miseho vavolombelona tsara tokoa ireo olona masin'ny testameta taloha, nahoana ireo mandray ny fahalalana voangona nandritra ny taonjato maro no tsy hijoro vavolombelona mamirapiratra kokoa hatrany ho an'ny fahamarinana. Avelantsika hampianatra antsika momba ny fomba tokony hampiasana ny fahalalana izay ananantsika momba ny soratra masina ve ny ohatra nasehoan'i Ezra. Tokony hanosika antsika hanompo ny tompo amin'ny fotsika sy ny saintsika ary ny herintsika rehetra ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra io. Samy manana ny asa izay nanendrenantsika avy isika ary amin'ny alalan'ny ezaka izay no hamasinina rery ihany no ahatontosan'izany. Tsy maintsy milofo ahafantatra an'ireo zavatra takian'Andriamanitra aloha isika ary avy eo dia hampiatra an'izany amin'ny fiainana. Rehefa izany dia afaka hamafy ny voan'ny fahamarinana isika izay hitondra vokatra ho an'ny fiainana mandrakizay. Iriko tokoa izany mba ho tanteraka ao aminao ary vavolombelon'ny tompo anay isika mandra-pahatonga azy any amin'ny rahony lanitra. Amen. Ry tompo tianay io mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Irenay tokoa ny mba ho tahaka ny Ezra ary havita be mihitsy aza eo amin'ny fanompony izahay tokony amin'ny lalanao ary andika sy hianatra mandrakariva ny lalana izay efa napetraka ao aminay tsirairay avy. Tonoana sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Sa
miaina